mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Vary miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity an'ity dia fifaliana ho anay hatrany mizara ny ten'Andriamanitra ho antsika. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona an'io dia hivavaka isika. Dia Andriamanitra itsara izan-danitro fifaliana ho anay ny miaraka aminao. Misaotra Tompo izay mitantana ny fiainanay hatrany. Misaotra ihany koa manamboatra anay mandrakariva. Tompo tsy tomomba ny hatrany anefa izahay ka mangataka ny haben'indra fonao. Voninkainao anao izahay ka mitezanao hiteny manoloana anay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe ny tenako tsy niafina taminao. Ny tenako tsy niafina taminao. Efa naniry hanampy olona ve ianao kanefa tsy nanana ny fomba hoety manatanteraka an'ilay izy akory. Dia ohatran'izany ihany koa misy olona miezaka manampy anao kanefa tsy fantan'izay tena ilainao akory. Andriamanitra kosa izay tsy misy tahaka azy na dia ireo olona be fitiavana sy tsara sitrapo indrindra aza dia mahalala antsika sy ny toe-javatra iainantsika amin'ny atsipiriany ary iainy koa ny fomba hanampiany antsika. Noho izany dia ny fikasany dia toky azo antoka fa tsy kobakam-bavaka fotsiny akory. Lehibe loatra sady tsy manam-paharoa ny fahalalan'Andriamanitra an'ilay mpanao salamo. Hany ka na dia ny kibon-dreniny aza tsy mahafina azy tsy ho hitan'Andriamanitra. Mahakasika ny fotoana ny toetra anatin'ny maha-olona ary ny toerana ny fahalalana an'Andriamanitra dia ny fiainan'ilay mpanao salamo manontolo. Amin'ny mampahary azy sy noho ny fifandraisany hety amin'ny olona ary ny fiahiany azy ireo amin'ny fomba azo tsapahitanana ho anan'Andriamanitra an'izany fahalalana mahagaga izany. Io fahamarinana mahavariana io izany hoe ny fahafantaran'Andriamanitra tanteraka antsika dia tsy tokony hampatahotra antsika fa tokony hitondra antsika kosa eo an-tsandran'i Jesosy. Hiatehatra amin'izay nataony eo antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Nomena antsika amin'ny alalan'ny finoana azy mantsy ny fahamarinan'i Jesosy dia ny fahamarinan'Andriamanitra. Ny fanoritsoritana fa tonga hatrany amin'ny fiainana tsy hita sy ny mahaizan'Andriamanitra izay tsy toeram-ponenany mahazatra dia manasongadina ny fanatrehany. Aseho koa izany hoe amin'ny filaza manao hoe maka ny elatry ny maraina hozy izy mba ho amin'ny amparan'ny ranomasina. Izao ny tian'ireo sary anohatra ireo ambara tsy misy toerana izay tsy tratran'Andriamanitra. Na aiza io na aiza eto amin'ity izao tontolo izao ity. Na dia tsy anisan'izao tontolo izao araka ny finoan'ny olona azy Andriamanitra dia akaiky azy tokoa satria tsy vitany nahary azy izy fa mihazona azy ihany koa. Noho ny fahafantarany momba antsika manontolo dia afaka manampy sy manasitrana antsika Andriamanitra, mahavelo-piderana sy manavao ny fitokian'ilay mpanao salamo sy ny fahatsapana mazava ny fahalebiazan'Andriamanitra. Ny fandinian'Andriamanitra ny tsipirian'ny tenany dia ekeny ho fitaovana afaka manaisotra an'izay rehetra manelingelina ny fifandraisana amin'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Ary izany no tokony ho tokontsika sy inoantsika mandrakariva fa raha Andriamanitra mahakasika ny zavatra rehetra eny fa na dia any amin'ny zavatra lalina indrindra eto amin'ity tany ity aza maika fa ny mahakasika antsika ve dia tsy ho vitany manova azy, tsy ho vitany mahakasika azy, tena vitany tokoa. Tsy misy zavatra izay miafina eo anatrihan'Andriamanitra. Tsy misy zavatra izay tsy ho hitany eo amin'ny fiainantsika fa dia angatany amintsika dia ny mitsotra ny marina ary ny manaiky ny amboariny ihany koa. Fa dia inoako fa ny lesona androany dia
hitaonanao hiatoraka eo atratran' Jesosy mba ilaza aminy sy hitalao aminy ireo zavatra manahirana indrindra. Mety misy zavatra tsy mbola filaza eritreretintsika fa mety tsy hitan'Andriamanitra kanefa hitany, ary ny andrasany amintsika dia ny milaza azy ireny eo a-tongotry Jesosy, mitalao aminy, mialantsika amin'ireny zavatra tsy mety reny satria izy vonona ny handraintsika hatrany. Fa afaka isika raha ny malala tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany lesona nomenao anay io zany. Misaotra anao tsy hoa tsy mamandaho anay fa milaza ny fitiavana mandrakariva, ary indrindra angatahnay mba akasika ny fiainanay lalina indrindra ianao ahafahanay miova sy manaraka anao amin'ny fahafenony. Aminaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro.